fitiavana. Tantara no soratan'ny Alc Devson. Novelomin'ny Saloy, Miranto, Sitraka, niaraka tamin'ny Tovo ary Veroanitra. Nandray fiantsoanana totosa, Tovo Andriambololona. Studio, ny Prod. Dia maty tokoa ianao roneny a. Tena ohatrany tsy mety mino ny saiko. Ataoko ahoana ny ino fa nandao an'ity zanakao ty ianao. Maty ianao rehefa avy misotro ny mangidy tamin'ny fiainana teto an-tany. Tsy zakanao intsony ny ngidiny. Onjomonjoko za samirery izany sisa niatrika amin'ny fiainana. An'ireo izay mbola tsy vita. Mbola tsaroako ireo bedibedinao ary rehefa sendra mody alina. Tsy ho afaka atao boky velively ny endrikao namiratra teto amin'ny tavako. Mamiko loatra ianao roneny malala koa. Any ianao izay any ankoatrany. Io ty maditra kelinao ty. Dada indray dia efa taona maro fony mbola zaza dia efa maty izy. Ka mivody raisy ireny aho ty. Dahalo izany hono ny raiko araka ny siosiondresaka henoko ka maty tany ampanaovana asa malotony tany. Ohatray, variana nandrevo teto fotsiny aho marina. Efa amin'ny 4 izao. Mbola andeha hamahana biby fiompoka moa. Dia hamahana gana sy gisa aloha fa ireo sisa mba lovana velan'ny eny ho anaka. Fa firy tokoa moa nisan'reto gana reto e. Toa misy tsy eo anie izy izany e. Ndraso hoe aloha isaiko. 1, 2, 3, 20. Tena misy 5 tsy eo a. Dia nisy nangalatra ve sa lasa izy? Sa mbola mirenireny any ambadika any ve? Aleo tadaviko mihitsy rangaloha. Aleo ajanona mihitsy aloha ty. Odry, ary tsy miangaly ve iny makaty iny e? Zay indray vao hamangy anahy ty izy a. Firy volana izay tsy nandeha anany taty izay. Miangaly le mba nametrahako ny fitiavako. Fa mbola mamita amin'ny fianarana eny an-drenivohitra izy izao e. Atao ahoana moa? Manahoana tolotra? Manahoana? Fa hoaiza ianao izany? Saika andeha hijery gana fa misy tsy eo. Izay indray ianao vao hita, izay vao tonga aty indray. Tena ripotra tamin'ny fianarana lesy a. Izany ve? Dia tsy mba tonga akory ianao na dia maty aza ny reniko ve? Tena miala tsiny fa tena ny fotoanan'ny examen mihitsy izay tamin'iny dia tsy azo nialana mihitsy. Izany e? Fa azafady moa tolotra. Sady izay nge za vao afaka nitsorika taty e. Eny e, afaka ny aninona anao moa ahy e. Andana ary raha ohatra ka hiditra any an-trano fa za mbola hitady kely an'ilay ganagana tsy hita teo izay e. Ie, okey ary e. Tratra ny lany an-trano aho izany a. Ee. Ndry ohatra mampalahelo kely andray sy marina. Tolotra. Fa nahoana ireny taminao ny atefa ny fitiavako e. Fa hono alesy a. Ahoana ke? Fa inona ho any tena nahafaty an'iny? Tantara lavabe iny nahafaty azy a.
efa bolana teo ngamba izay no efa niaritra n'io aretin'io izy. Avy namboly anana teny an-tsaha izy tamin'izay no nitaraina hoe marary ny lamosiny ozy. Dia teo no nanomboka nitsiry ny aretiny. Indraindray mivadika aty amin'ny tratrany aty ilay marary. Tena nahoana? Dia nentina teny amin'ny hopitaly izy. Nandaniana vola be mihitsy a. Tsy nisy akony teo amin'ny fahasalamany akory anefa izany rehetra rehetra izany. Toa mbola vao maika aza na rariny eny. Raha mba nila vonjy tamin'ny fianakaviana izay dia tsy nahazo rariny taminy e. Toa sarotra ny zareo aza angamba rary foana neny. Na dadatoa aza nge dia nahavita nijerijery anay fotsiny e. Dadatorandry moa izany? Ie, dadatorandry. Tena tsy mba nanampy tamin'ny fitsaboana ny neny akory anie izy na dia kely azy e. Izany ve? Dia inona no ataonao tamin'izany ka? Nisy namidy ireo biby fiompy ireo e. Efa nahatratra 100 ireo ganaganareo fa namidy e. Dia ireo 520 ireo sisa. Fa nateo azy izany dia tsy nahasitrana ny neny e. Mbola niombo ihany ny aretiny. Ny aliny 12 septambra teo dia maty izy. Tsy zakany intsony mantsy ilay aretina. Maty tsy natrehako akory ny fialany ainy. Fa taiza ilany hoe maty tsy natrehany akory ny fialany ainy ka? Sendra tany an-tsaky efa neny tsotra maty teo am-pandriana ny tratrako. Izany ve? Tena nampalahelo koa izany. Ndrisy fa tsy mba teo mihitsy a. Eny e, araka ny efa nilazaiko anao ireny dia tsy nisy nialana mihitsy ny fianarako. Eny hoa, efa maty neny ka tsisy azontsika tao tsony. Fa izany aloha ihany fa sao dia mba hatory amin'izay aloha tsika efa 10 alina ange izao e. Eny e, sao dia reraka akondry. Ie, mety ka. Fa za io atolotra mety mbola tsy haritra tia indray a. Fa ahoana indray? Ka hitanao, raha pitso atoandro ihany angambo za dia andao anao. Izany ve? Ie. Eny e, tsy maninona fa fitao tsara mihitsy aloha ny fianaranao e. Fa mahatoky anao any an-drenivohitra any aho izay a. Eny re, mahazo mahatoky ialahy ka. Andeha amin'izay atolotra. Ay. Efa miray izao ka sao tsy azo taksi borosy mody intsony ako. Andao ary. Andao aloha ndry ateriko hatreny amin'ny toerana fiandrasana tômôbilina. Ndao ariko. Dia ndrasa. Ty misy mangazo afaka ataonao voan-dalana any. Ataovy anaty entanao any a. Ay. Misaotra betsaka e. Dia aleo fa entiko ty. Fa mba manahoana aloha izao fianaranao ao izao e. Andraso aloha sady hanidy tsara n'ity trano ity ihany a. Ay, dia manahoana ho azy ao fianarandry ao izao. Rotoroto be lesy izy ihany a. Fa ahoana? Mbola mandany roa taona vao tapotrako. Aritra ao foana moa izany chérie ao. Aritro foana kia. Tsy afaka makaiza intsony nge izaho e. Miandry anao eto foana ny fitiavako. Eny e, fa aza kifikify fotsiny a. Aza diny fa tiako foana ianao. Eny kia. Efa iainga ihany ty ny tômôbila. Eny kiko. Veloma malalako a. Izay ary veloma akondry dia aza manadino a. Fa afaka 4 volana indray moa ndry miangaly vao miverina aty izany. Tena tsy fantatro mihitsy fa vao misy fotoana dia mitsirika makaty ka. Mamangy anao foana izany a. Eny ary. Fa amangy anao tokoa rehefa misy fotoana mba hoe ahafahako kely. Raha misy olona afaka miandry ny tananao aty moa izany fa tsy dia hoe inona loatra miaraka amin'ireo biby fiompy. Ok chérie, izay ary bay. Tongava soanareo ary. Misaotra betsaka. Lasa tokoa izy. Toa feno alahelo azo mafy izany ny foko nefa tsisy azoko atao. Telo taona izay ny rahanay. Voatany amin'ny kilasy famarana izay nanomboka niaraka.
afaka mibaka izy dia zanona no taty ambanivohitra. Aleo moa no manampy andreniny amin'ny fivelomana. Izaho kosa mbola nanohy foana hatramin'izao. Mangala Fa tsy andro ve izany Mangala. anarako izany? andao amin'izay andefa tara e. Mekara ty mihitsy aloha iandry Fa mbola manao iny ry ato izany e. Efa mifito ane zao e. Mbola miomana vetivety aloha izahay e. Sady eo aloha lahy fa isolakanjo aka. Andanary dia aza ela. Izay ary. Miangaly. Tovavy sarika be. Zarazara hoditra sady malama volo. Isan'ny tovavy mampitoboka ny foko. Nefa indrisy mbola tsy voaporako azy foana fitiavako azy hatramin'izao. Tiako tena tiako anefa izy. Fomba ahoana ary no amborahako izany fitiavako azy izany? Izay fa vita lesy ndao amin'izay. Andao ary. Ohatr'izay, finona koa tia mahataitra. Tsisy ninona ka. Zany fomba fiakanjony. Taraiky aminy toa mila hitroatra izany foko izany. Inona foana ny mahazo anao ty? Tsisy ninona ki fa mba misy mahavariana kely an'izay fotsiny. Dia andao andeha mafy fa sao taraiky tsika e. Ndao ariko. Dia efa miteny azay mbola le faso eny tambolika eny ihany nge reo biby sopolahy reo e. Vonoko reo. Tena aleo fa tsy alefako intsony reo i dadatoa. Ka fehezo le tia ny fananana. Atao foana dia ho hita lahy eo ny azo azy. Azafady moa ry dadatoa. Ao fa tsy ho alefako mivoaka intsony reo e. Zahay mihitsy dia saika diniko. Hoe ahoana dadatoa? Aleo ambolenay amin'izay ny tany eny ambany avaratra satria izay no mitondra ny adidy eto. Elahy tsy manao inona mihitsy. Andray kosa. Dia inona izany no amboleko raha izany? Reo nge no mba tany amboleko e. Dia alalan'izany altia. Izay no mandidy. Rehefa izay dia izay. Ongody teo retongolo kely sisan'ny lahy reo raha tsy tonga dia asaiko miaraka eo io. Aleo ary aloha alaiko tony dia izay nareo vao miasa eo e. Dia aiza indray anefa izany no amboly e. Tsy fantako olo tia. Nitadava any akafany. Eny ary rehefa izay nitanareo fa mety dia tsy maninona dadatoa. Mahasoava anareo. Saiko lesy ny fahendrena. Miangaly io. Sao dia mba afaka mba mandehandeha tsika raha riva. Fa handehandeha ho aiza kory andry Mba mandehandeha re mahita toerana afaka hitondrana ange izahay. Fa izy izany sao dia mba lavitra be aloha e. Tsy lavitra ka aza matahotra indry. Dia amin'ny firy ka? Le rehefa tsika avy mirava mianatra iny. Aleo fa ho hitako eo ary. Raha malaky mirava tsika dia mandeha. Sady mety mirava amin'ny dimy nge tsika androany. Eny eny hita eo ihany e. Manateny za zay dia rehefa mirava zany raikitra eo rangahy. Tsy maintsy aborako ny fitiavako azy androany. Anao ahoana re fandraisa amin'ny Miangaly an'izany? Ela loatra izay nampinamana anay izay ka tiako raha mba hivadika fitiavana amin'izay izany.
Zay miangaly. Taotra amin'ny malahelo azy mafy aho zany ka. Fa ahoana ary? Tsapako tena mahatsiaro azy mafy mihitsy aho. Nefa mba mahatsiaro akoho ve izy izay ihany e? Mbola aizy ty roa taona taperan'ny fianarany ihany. Aritry foana rangahy zany a. Izay maharitra koa ny vadin'Andriana mantsy. Azaka fakapana maro any an-drenivohitra any ve nefa izy iny e? Ay, efa midinika izao. Rary ny ara mahatsiaro azy. Ay moa ka amin'ny ora ohatran'izao mihitsy ny fivoahandry zareo tamin'izay mbola nianatra tany an-drenivohitra ireny. Zany eo ihany fa tia dadatorandry dia mahasosotry ty. Nalainy koa ve rangany tamboly famboleko any mba navelan'ny neno anahy. Dia aiza indray ahy zany ny amboly? Sa ovitaina amin'ny fiompiana fotsiny ny fivelomako ve? Ny akoho aza nefa maty tratran'ny aretina daholo. Dia inona ary zany ny ataoko e? Sa hanofa tany ve? Ary sao dia izay tokoa rangahy mety a? Hanofa tany any amin'ny Ramatoranivo aho rangahy. Tena izay mihitsy no ataoko. Aiza foana izany alentsika izany ry andry a? Andao fa efa hitsalokelitsika ia. Hay ve misy toerana mahafinaritra be ohatr'izao ty? Mba mbola tsy hitako indray ty a? Sa mampivoana aty? Izany aty aloha dia tena mahafinaritra tokoa e. Efa intelo taty za zay. Avy eto aky mipetraka. Avy e. Fa nanao inona taty izany lahy tamin'izany ka? Naka-rivotra madio fotsiny kia. Rehefa zaso ren'inona misy zavatra manavitoenana anahy dia makaty za dia afaka ho azy. Ay ve? Dia ahoana ary? Inona izao no tena nahatonga ny lahy nitondra nanakaty ka? Izay ary ny alina. Inona no valiko azy? Ho teneniko aminy ve izany zavatra ataoko izany? Eo, fa lasaiza ny sainy lahy e. Eto foana ka. Eto anilanao ihany. Dia efa lio ary ny fanontaniako teo. Ahoana re izany? Tao mitopitopoka be izany foko izany marina. Amin'ny miangaly a? Tianao a? Iandry? Tia aho ianao? Ie, tiaka ianao miangaly a. Efa ela be izany fa nataotra ihany sao bedinao. Sao manko dia hanimba ny finamanantsika. Tsy ary-tsony izany amin'izao ka dia tsy maintsy namborako taminao. Tia aho ny andry. Mba tsy nahapoiziko koa izany ka. Dia inona ny havaliko azy? Efa manana ny tolotra anie. Tolotra. Ilay olona voalohany mpitiavako. Nefa toa be fitiavana koa ne andry. Navita nanampy ahy foana izy hatramin'izay na mbola mpinamana azy izay. Teo foana izy na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra. Miangaly eo? Variana be nge ianao izany e? Tsy mahita valy anahy ve? Ka tapoka be tamiko nge andry. Fa eny e, aleo aloha tena andinika tsara ka. Haveniko azy ve sy ny tolotra. Eny e, tsy maninona fa afaka mandinika tsara ianao ka. Dia manateny za zay a? Ok lesy a. Dia ndao dia ary fa efa homaizina koa tia ny andro ka. Andao ary. Fa tany ohatrany ahoana moa izany ilanse izany e? Ny tany aloha dia malalaka e. Arak'izay vitako re. Anaovako fambolena voatabia mantsy ilay izy.
Ay, afaka anaovana an'izany tsara io amoron-drano io ka. Ay, dia manahoana moa izany ny io fa ny tompoko? Aleo ifampizarana ny vokatra mivoaka eo e. Afaka mamatsy anao zezika tsara any amin'izany. Ay kosa tsara be izany ka. Dia misaotra sahady re izany tompoko makasitraka indrindra. Eny ary e, rahantsika anie ny tombony azo eo e. Aza matahotra fa tsy ho faty antoka izany kory Eny tompoko. Tsy andrasako ela intsony fa avy hatrany dia hanomboka ny asa. Tsy maninona mihitsy ka. Tonga dia atoroko anao izany ny tany afaka asaina. Ie, isaorana an'Andriamanitra fa ny valy ihany izany ny vavaka nataoko marina. Inona reno avaliko iny fitorim-pitiavana natolotra andria iny? Toa-tsapako ity azo koa. Matoa tsy mety afaka ato an-tsaiko ny endriny. Ataoko aiza nefa tolotra izay efa nanantena be any ambanivohitra any? Mila mahay misafidy tsara ihany aho sao diso safidy ka. Tolotra sa iandry? Raha tolotra dia hiverina iosipotaka sy ny vovoka miaraka amin'ny foana any ambanivohitra any. Ota ambanivohitra mandra-poviana. Ko raha tsinako, mba nianatra izao ihany dia izany ny hafarana any. Raha iandry indray no tiaviko dia mety ho ahoana nefa. Mety samy asa izay ka azo fiara, atsangana trano, vila kely sy ny sisa. Hiadana sy ho finaritra eo anilany tsy misy hampahory aho. Toa aleoko lavitra rangahy ihany raha izany ka. Dia ho avelanko tokoa ve tolotra. Nefa nge dia izy ny miantoka e. Nandondoroako sy tia ho trano hofaiko amin'izao ty. Mandefa fanampiana ho afoana. Ohatran'ny mampalahelo akoho izy ka. Tsapako tena efa nanankom-po be tamiko mantsy izy. Ohatran'ny tsy foko izy ka. Tena tsy foko. Izy no nanokatra ny fitiavako. Dia samy ho tiavako aloha izany izy roa lahy raha izanoko. Mila mitandrina tsara fotsiny aho sao tratra. Raha ny tena ray aman-dreniko indray tsy mba fantatro na aiza na aiza. Raha matora izay no mba nitaiza fony fahakely. Tsy manety ny laza izay momba akoho nefa izy. Ahodiny foana ny resaka vao manontany aho. Rary kosa ny lohako izany mieritreritra an'izany ka. Aleo matory ka. Reny rehetra reny nge izao afaka ambileny se daholo ry tolotra e. Izany? Iny e, mandra-pahatonga ery amin'ny bararaty ry e. Tena misaotra betsaka mihitsy raha matora anivo dia amboly tokoa moa izany ka. Dia mahazo toa se miasa sy mamboly e. Fa vitany serery ve nefa iny e. Afaka manarama koa ne e. Vitako rery io ka. Fa izany hoe afaka manakarama koa dia amin'izay mba vetivety dia vita. Tena aleo izany hitady olona ho karamaina nampy an'sia azy eoko. Izany ve? Ie, mbola asa be mantsy misoroka an'io bozaka mahery io. Rehefa ato anatin'ny fahavononana dia tsy mahery izany akory io e. Izay aloha dia marina e. Fa hono Eny tompoko. fa tsy mendran-dry tany mihitsy ve moa izany se ty mba amboleny e. Nefa mba namboleko aza ange nalainy e.
Nga tsy mpanao-tsindrio falavo reo e. Tena marina ny ense. Tsy mitsinjo fihavanana mihitsy ilay rangahy iny raha izany ka. Zany mihitsy. Fa misaotra betsaka anao aloha napindrana ny tany ho amboleko e. Tena makasitraka anao indrindra. Tsy misy fisaorana ary se mazotoa se ary Eny ary e, miraso. Naiko fitiavako ihany Mingala marina. Zany avaliako hoe tena faly tiako loatra izy. Io indray lafa mandrevo. Chérie, alasaiza foana ary ny sainy. Ay, mandinika ny akantonao ahy e. Tsy hitako intsony izay anehoko ny fitiavako anao. Tena marina. Zaho koa ne mafaly e. Tiako ianao. Nefa dia izao tsika vao tafiaraka. Hatramin'izay nifampijerijery fotsiny. Ka miainga amin'ny finamanana foana io fitiavan'io e. Zany Tsy avy hatrany dia vavana. Mandeha pary atapo izy mipihira zaiko. mety tena zany tokoa ngambako. Tsapako mihitsy e. Nefa satroko raha mba efa mifankatia hatramin'izay. Raha mba fantatry andro mantsy efa manana ny tolotra ane izaho e. Tsy ho ataoko fantatrao anefa ny fisiany. Efa variana indray ndria. Andao ilay sody amin'izay fa alina ny andro ka. Rapitso indray toy izany. Andao ary. Ateriko any aminareo aloha indray dia izay izaho vao mody. Ok. Andao ary. Nahazo tany teny amin'ny ranivondrainga ilay tolotra iny e. Fa inona nefa ny olany dada amin'iny zazalahy Tsy tiako. Tena tsy tiako mahitsy. Vao tafatafa kely eo iny dia mitady hanindry ako. dada koa zany tena tsy Manino? avelao izy mba hiaro azy kosa e. Efa tsy manana n'izatsonga izy ry dada e. Kala kely ty. Ndreny azy efa mba maty iny ka amboty ane tolotra e. So dia adinao ary zany. Efa tato tsara zany. Fa tsy hainao koa no ampafantatra an'izany ray. Noho ny zavatra nataony dadan'ilay zalahy iny ihany tena mahatonga tsy lany vavoniko mihitsy izy. Ha? Zany e. Tsy ho afaka atao poko mihitsy ka dia aleony zanany no ataoko miaritra mangidy. Zay ny aho. Fa nanao inona ny dada hono zany ny dada ny tolotra? Ka izy ane nitarika dalina nyrobany fananantsika taloha e. Ha? So ihany aza efa maty ny miaramila tany analy izy. Mba marina koa ve zany ry dada? Tô tena tsy arako mihitsy zany a. Ka mbola zaza nge ianao tamin'izany e. Ay, Na aditra nge izay ray nitolotra izay fo ny fahavelomany e. Dray, dia zany ve zany mbola ankalano ny zanany ohatrany io? fihinandray. Ny heliko ny rainy anie tsy tokony ho heliko ny zanany mihitsy e. Tsy miombon-kevitra aminao an'izany afa mialatsiny e. Niary efa tsy tiako dia tsy tiako izy menakavy. Eny e, mbola ho tsapanao ihany ny tsy mampety an'izany ray andro any ry dada. Sanatriny e zany kala bobo menaka ty a. Vita soma tsara iny ny asa. Masom-boly zany sisa. Ary roviana ry any mba hiakatra any amin'ny vilany nividy an'izay e. Tsy voatabia ihany mantsy no amboleko fa ho ampiako tsaramaso, ovy sy karaoty sy ny sisa. Aleo rangahy rehefa manao tonga dia atao mahafa-po mihitsy e. Aleo ngamba ny alatsinainy zany niakatra any amin'ny vilany dia mba
sady mamangy miangaly koa amin'izay. Efa mba ela izay tsy nahitako azy izay mantsy. Tsy mba namaly ny taratasy nalefako farany teo izy. Mety hoe rehefa amin'ny fianarana ve? Tonga ny ranga mahita izy ah. Mila miteny amin'ny ramatoa Ranivo ihany aho fa sao dia ampitondra zavatra amiko eo izy. Fa tsy tolotra ve ty fanena amiko ito aloha eto ito? Hoaiza ary izy izany? Manahoana tolotra? Manahoana kia? Vaovao anareo ao? Tsisy, fa andeha hoaiza ilazana? Andeha hiakatra kely any amin'ny vilona any kia izaho hividy masom-boly ah. Ve, fa izao tolotra. Hoe ahoana kia? Tandrema ihany ianao amin'iny dady iny fa ohatra mikonkonina zavatra melezana anao izany anie izy ao e. Izany ve kia? Ie, Fa inona mihitsy no tena alahelony amiko e? Efa nalainy ny tany namboleko, ny poziny ny biby fiomiko, dia mbola inona foana izany no tsy haritra ny amiko inona? fa ay ve ka dada ny namono an'ireny akosokosoan'ny latao ireny e. Ieko, izy no hitan'ny olona nandalo tena akaiky ny trano teny tamin'ny zavariana ny asa tany. Tena mampalahelo anahy koa elahy raha izaniko. Nefa tsy hitako izay azoko hanampiana an'lahy. Efa nanampy andry hita amin'ny filazana an'izay e. Mba hoe tsy nanafina tamiko izany dia efa zava-dehibe amiko izay. Izay aloha e. Fa iny dadanareo iny aloha, mbola ho tsapany io tsy mety ataony amiko io. Matetika anie izay ny rafitrady ao an-trano e. Tsy tiako mihitsy io ataony io. Eny e, fa izay aloha efa maika kely ah. Sao dia tara tomobile eo mantsy. Aloha andeha kely aloha. Veloma ary tolotra e. Veloma ndry. Teny efa amin'ny 5:00 vao mikatona eto am-bavahatin'ny ry Miangaly. Aleo rangahy tonga dia miditra. Otry, ary midy nge izany trano izany e. Fa mbola tsy nindrava angamba izy ka. Dia inona moa izany fa tsy aleo aloha mipetrapetraka eto aho dia andrasako eto izay ahatongavany e. Eny e, surprise be ho anazy koa aloha izao fahatongavako aty izao io e. Eny e, tsy afaka ny nampandray azy intsony aho fa maika loatra koa moko. Fa na izany aza aiza foana ary Miangaly e. Zaho koa ty efa mangatsiaka ihany eto ivelan'ny trano eto. Fa mba tokony amin'ny firy ary zareo no mirava e. Ohatra izy kosa angamba iny taminy ka. Ohatra toa miaraka amin'ny bandy. Fa iza koa ary iny dia toa misangisangy amin'ny be mihitsy le bandy. Hafahafa izao ah. Toa misy olona mipetraka eo an-tokotany izany. Fa iza ary io? Oay, toa tolotra. Loza, izay vao hifandona ny sambo. Andrekako eo. Dia inona ary no ataoko? Izay vao tonga. Iandra. Ndahany ala miverina fa tonga io zokinay. Zokinareo? Ie. Zokinareo iza ka? Mbola tsy niresahanao tampoka nge izany e. Ka efa hoe zokinay ho ako. Mandehana aho amin'ny verina aloha Iandra. Fa maninona nefa raha tonga dia Izay fa raha pitsondray e be dia. Eno fa maninona hoe raha tonga dia ampahafantarina anazy hoe miaraka tsika dia ataony tapimasy dia vita e. Iandra, ndana aloha mandeha ianao. Indray ary veloma.
Tsisy bizo ve? Aleo rapeta izay fa lasa veloma dia bizo aneritreritra. Tsy ritina toy ny tsy teo miangaly hamonjy ny zokiny io. Aleo kosa mba hamonjy ny akaniko e. Tolotra miangaly? tonga tapitapika ianao. Ie, maika be dia tsy nahavita nampiomana anao tsony. Mo ny taratasy nalefako farany koa mbola tsy mivalianao ko. Ay tokoa moa. Ie? Ie, tena azafady fa repotra tamin'ny fianarana dia adiniko ny namaly azy. Zany e? Ie, fa misy inona aloha e. Eny e, fa mandrosoloha ianao e. Ie, sady efa mangatsika be any andrandry teo. Tsisy ninona ke fa hividy masom-boly a, zay ny antony akarako aty. Ay, Nefa sady mba malahelo anao koa ne za e, dia manararoatra mamangy andry aty. ay ve, fa salama tsara ve nefa ianao e. Ie, salama tsara be aka. Ay, tsara kosa izany. Fa hono aloha e. Iza zany nibandina natitra anao teo iny? Nanatitra? Eno a nanatitra anao iny? To taitra be ianao? Andry iny ka. Iandry? Namako mpiara-mianatra amiko. Namako mpiara-mianatra amiko. Ieno a. Ay, tena hitan'izany izay iny. So ihany fa tsy nisy fihetsika hafahafa nataonay teo. Ay ve namandry mpiara-mianatra amindry iny e? Efa hoe ieno ako. Tena ohatry ny hafahafa miangaly a. Fa misy sinina marina reo amin'izy siny bandy iny e? Eo aloha ianao tolotra fa andeha hiantsena ny lokantsika vetivety ao amin'ny arabe a. Ay, Ie, efa hariva koa mantsy ity ny androko. ndana re, ndana fa tsy maninona. Tena tsy nisy na dia bizo aza farafaharatsiny. Tena niovy miangaly a. Dia sanatria ve manitsakitsaka izy? Tsy mino an'izany ny saiko e. Miangaly a? Maneno ange zany telefonanao zany e? Toa tsy raisinao mihitsy fa maninona? Iandry ity miantso ity. Tiany kokoa no nanao vibreur azy teo. Nefa tsy sahako raisina koa. Otry, Aleo rangahy tapahana. Zay. otry. Fa ataony tapahana fotsiny le izy e, Olona mibipabipa fotsiny lesy io a. Manadalatsy. Kay, Mm. tena manafinjava-tranoko foana izy nefa dia hitako izao fa niantso ela be teo ilay olona ko lazay efa bipa hony. Ndao amin'izay atory chérie. Ndao are. Bonne nuit ndry are. Ie, bonne nuit koa ela. Avelako atory eo dia hosavaiko io telefonina io. Ahitako an'izay ao ambadika an'izao. Otry, toresy toro sahady izy teo. Mba enjana koa izany ngamba tena reraka izy. Ary aleo fa ho velomiko amin'izay ilay telefona. Ndraso. Zay fa velona ka. Otry, tao tonga dia nisy SMS nilatsaka avy any. Inona hono ny vakiny? Le hoe Iandry aloha no nandefa an'ilay izy e. Leo vakiana hoe fa nahoana no tsy nandray appel mihitsy ndry malala. Zany moa izy io. Ay ka izany mampirafy anaty miangaly ity. Ay tena ampiatsara velatsitsy vanina. Zany ambanivohitra any mitotototo mamatsy azy aty. Miatoko azy nefa izao no mba ataony anaty andrenivohitra aty.
Tena tsy vanina ka. Aleo raha ngafafaina any aloha ty SMS ty dia matory a. Aleo mody tsy taitra mihitsy aloha fa rehefa mifoha maraina dia hitako izay ataony eo. Sady vao mangirany ratsy dia andeha fa tsy taratasy sisa avelako ho an'io eo. Tsy zakako izao ataony anazy izao. Tsy te hifanena amin'ny rafilahako tsony koa rangaha. Azafady. Ohatry, ary toa tsy eto akaiko intsony tolotra. Sala seza. Ndraso hoe. Oay, misy taratasy eto. Fa inona ary ny ato? Ndraso aloha jerena ary. Aleo vakiana mihitsy. Lasa mengaly a. Tsy mandry ny fifoazanao koa. Tsara tsodrano nareo sy andry. Tsy anjarako angamba ianao. Veloma. Fa manonofo ve ahy? Dia taizany nahafantarany tolotra fa nampiravy azy a? Andray kosa. Tolotra. Mbola tiako ny ianao e. Tolotra hoa. Dia anaraka azy arangaha. Fitiavana taitatra fotsiny ny arahako tamin'ny andry. Mbola tolotra foana ny masaka atao poko. Izy ny tiako. Izy ny namono fitiavako. Inary ty nataoko Andriamanitra ô. Aleo rangaha tonga dia hiomana dia anaraka azy ihany a. Injehako anefa mety mbola ny tsena mitady masom-bola iny izao. Aleo tonga dia hindrasako eny amin'ny stationnement. Ifona amin'ny malalako azy sao dia tara. Kary mengaly atao mivimbina valizy miboaka amin'ny vavahady iny izy. Mengaly fa hoaizy ndry? Iandry? Nalahelo be nge za fa tsy nandray ny appelako mihitsy ndry maly. Sady tsy namaly ny SMS. Dia izay natonga nanakaty vao maraina io. Fa hoaizy lahy? Efa hoe ho aty amindrio aho za. Tena nalahiranao nge za e. Fa misy inona mengaly? Mifona Iandry a. Mifona. Fa ahoana? Fa misy inona? Fofombadiko iny olona hitanao maly iny fa soko izany. Ie. Fa matitra ve ndry milaza an'izany? Matitra ve ndry sa miany any? Tena matitra be a. Toa tsy mampiniky mengaly Fofombadiko iny. Fantany hoe miaraksika dia lasa izy vao mangiran-dratsy. Dia avy alao zany izy hoany. Izaho efa eto anao. Iandry a. Efa nisy fomba vitany eny anay e. Izy no niatoka tamin'ny fianarako taty io. Dia hisaraka sahady ve tsika ky mengaly? Mba aza atao an'izany kosa e. Mbola tiako angendry e. Tsy mety izany Iandry a. Aleo izany dia efa sao tsy hatratra azy tsony. Tsy mengaly tsy ho avelako andeha izany ndry. Aza tazominao fa avelao anaraka azy e. Dia ahoana fotsiny za zany? Avilanao rereto a? Tsy haiko fa avelao fotsiny andeha fa maika ahy e. Veloma. Mengaly aza mandeha moa e. Mengaly.
lasa izy marina. Dia tsy tratrako tsony ve izy? Adiny roa izay no nahatongavako teto amin'ity toerana fiandrasana tomobily ity fa tsy tolotra. Ilay andro iny koa nahataraika tany. Izao tsy tratrako tsony izy. Dia inona ny ataoko? Sa aleo tonga dia mijery tomobily raha angaha dia lasa koa tsy ho tratrako any ambanivohitra any ve izy? Sao dia izao ihany dia lasa. Ny hanaovany asa mbola tsy hay hoe ahoana. Asa hitako ka tsy hamela intsony izy. Izahay aho vao ho very. Dia ampisotro rano nomby aloha. Efa te hisotro rano ka amin'ireo mahatonga azy mitavatava eo. Tena mba tsy naboziko indray hoe izaho no vao fitaky miangaly a. Tsisy tandroka tokoa ny ratsy e. Raha reny resaka tamin'ny nanaterana azy farany ireny tao mba tena feno fahatokisana ery no nomeny. Ndrisy anefa reny no mitranga. Efa ho tonga aty amin'ilay renirano sahady aty e. Otry fa tsy lengarandrindray ve ho alohako io e. To mampisotro ranomby izy izany. Io fa misotro rano ny ombony dia izy makamakaina io. Ary hoaiza ary izy izany tao nitsangana. Toa hiampita amin'ilay vato malama be io izy izany a. Marina raha tsy iblisatra eo io. Raha izany misy dia mifatiny eo ny raisinao ambany eo. Tsy simonga aminy mihitsy mantsy io vato io fa malama be. Iny tokoa ary fa mibilisatra any. Aleo rangaha vonjena malaky a. Andraso aloha sotonika amin'ny tanany. Dadatoa! Dadatoa! Fa saika ho aiza ianao e? Soa ihany fa azoko ianao fa tena saika maty tao ianao a. Tolotra. Misaotra ilay roa fa saika maty ara-tsela. Saika haka zavatra tery ampita tery dia nalama be ka ity vato ity. Tena malama be mihitsy io vato io. Soa ihany fa voaraiko ianao marina. Tena tsy naboziko letsy a. Aleo miala teto mihitsy aloha fa sao dia mbola mianjera eto ihany ianao ka. Andao are. Toa lasa menatra an'ity zalahy ty a. Izy ndray ny mifanamonjy a. Nefa nataoko tsinitsinina izy. Toboka be sa foko izany. Akaiko tonga aty an-tanàna misy antolotra. Efa nolona an'ilay renirano. Aleo eto ambany eto amin'ny mandalo sao malama io vato eo ambony io ka. Zay. Ary aloha ilay sasa tongotra vetivety fa mena vovoka koa ny izany izy izany. Ary misy omby mironkatra ny eto alohakito izany. Ombony ngarandrio raha tsy diso. Oay, io tokoa izy. Tsy tolotra koa ve io? Anatony ve izany?
Hoana re izany ny ataoko dia anatony eny rangaha izay lalany any lalana. Tena mifona izay tamin'ireny ratsy vitako tamin'izay ireny ay mbola izay ihany nanafaka teo mba vahoana ny fahafatesana mamela ary izay tsy mitazona alahelo aminao ary dadatoa Ody, ary tsy miangaly koa ve ty fa ho aiza ianao zany sady tomtomany Mifona tolotra nanisaka anao nefa tiako fantatra fa ianao ny tena tiako. Fitiavana tantatra fotsiny ny arahako tamin'ny andro. Mifona tolotra ianao ny tena tiako. tsy zany foana ve moa ny enareo mpamita karangaha ianao miangaly Mifona moa ary mitsangana rangaha ianao fa aza mandohalika amiko ohatr'izao eo tsy anao tsony are kaina voalohany sady farany iny. Mifona moa ary mitsangana teo ary andao Ody tsy hitsangana eto raha tsy avelanao ny eloko. Mamelana avy ianao ary mangina amin'izay mitsangana zay fa andeha aloha zay ringarandria ndao ary le roa fa sa mbola iandro mbeto ay velana anao fambolena goavana be ohatr' izao ie zao no mba hataoko aty mba nampindra matoranivo dia nomeny tany dia nanaovako an'ireo. Tsara kosa lesy zaniko fa za angamba lesy hanampy an'lahy aty Maninona? Tsy andeha hiverina any andrenivohitra antsony tsy mety zany fa fotoana fianaranao vita tandremy fotsiny mamitaka andray ka tsy te hifanehitra amin'ny andro tsony lesy dia ahoana fotsiny ary zany ka zano hiaraka amiko amboly aty ambanivohitra aty zany eko tena satroko foana ngely hoe soa ataon'ilan'lahy hijanao anao rery raha miakatra daholo eny izao zavatra ambolentsika izao dia ho lasa mpanaifoefo be mihitsy tsika ka zany ange nilazako aminao fa niezaka foana ho any mahatafita mila miketrika foana io saina io na dia tsy tafita amin'ny fianarana azy. Eny lesy tena tsapako tokoa zany. Eny efa tsy midika akory zany hoe aza mandeha mianatra afaka mbola manohy fianarana foana ndry. Aleo izaho hijanona ho anao aty. Hijanona ho anahy aty? Eko. Lasa tokoa mantsy ianao ry miangaly. Ataoko ahoana no amilanao any? Tsy ho zakako ka. Dia tsy hiverina intsony ve ianao? Nafonao hatramin'ny fianarana? Tsy maintsy ho tadavika any ianao na aiza na aiza na hitako anao tiako loatra ianao ka tsy ataoko verimaina ary mivitantsika ireny. Tsy maintsy ho anahy ianao. Mbola vao tapa-bolana monja anie ny raha antsika ka nahoana loatra no nilaozanao sady izao dia izao ihany dia andeha hitady anao any ahy ary hoentiko makaty andrenivohitra mita amin'ny fianaranao. Dia izay tambanivohitra takan'iny ve no nahavozanao azy sy nohavinao tsiry miangaly ho avy merina ny fitiavantsika. Andeha aloha dia tafiko ilay karita mampianatra amin'ny miangaly iny. Enoko mantsy fa misy adresiny tsara ao amin'iny so ihany fa tafajanona tao amiko iny. Ndraso ohatry ny ato anatin'ity boky ity mantsy no nasiako azy iny raha tsy diso ako.
Ay zary. Sa amin'ny tora eto. Tena ty tokoa ka. Aiza ho ny toerana misy azy? Izany tanàna Ambohijilava Ivo Ambo izany. Izany no misy azy ireo e. Aiza ho aiza nefa izany toerana izany. Aleo raha angamaka eny amin'ny station moa dia mahita azy a. Alohan'izany anefa mila manova endrika sao dia mora ho fantatraka. Mety tadidin'ilay vatany izany mantsy ka ho rava ny tetika tiako ataoko. Anao solona volombava aloha izahay e. Dia mody anao fiakanjo tambanivohitra ihany koa. Tena mety izay ka. Izay raha angany dia atao a. Tonga eto Ivo Ambo ihany aty. Iza zao no afaka mampandroso anahy eto. Aleo hoe andeha amin'ity ramatoa ity. Enoko fa afaka mampandroso anahy mantsy izy ko. Andraso arabaina aloha. Manahoana tompoko? Manahoana e? Iza koa ary ty olona ty? Ohatry ny vaovao be amin'ny masoko izany. Mba mila fanampiana kely aminao za ramatoa raha afaka mba miaina anahy ianao a. Fa iza moa se raha tsy mahadiso e? No anarana aloha zaka. Dia mody hoe tady asa koa ny atondia aty. Tovotovoko ny anarako. Dia mitady asa. Sao dia mba mahita asa afaka ataoko ianao? Tovo? Ie. Fa olona veza moa se raha tsy mahadiso? Avy any lavitra be any. Fa fitadiavana moa mazaka maniraka e. Ay, mandroso ary loha se. Ao midiry e. Ie, saotra tompoko. Eo aloha mipetraka fa akasakafo anse a. Fa ohatry ny reraka sady noana nefa ahitako anse izany e. Ie, tena izany tokoa ka. Tsara fanahy kosa aloha ilay raha matoka. Angamba handray anahy izy. Izany hoe izao ry tovo a. Eny tompoko. Manao fambolena goavana izay. Ay. Ie, dia mila piasa tokoa izay eo amin'ny fikarakarana azy e. Ie, fa fambolena toy ny inona aloha izany raha tsy mahadiso tompoko? Betsaka ka. Voatabia, ovy, karaoty, sy ny sisa e. Ay ve, tsara kosa izany. Afaka tsara izahay e. Sady mety ho haiko koa. Izay raha angalo no atao mandrapaha. Soa ihany fa tsy mianatra izay mandritra ny 2 herinandro. Izay izany e. Hiteny amin'ilay mpiara-miasa amiko aho dia manampy anay se. Ie, misaotra tompoko. Dia ato izany no mipetraka. Eny se a. Anto aloha mandrapaha. Eny ary tompoko, misaotra betsaka indrindra. Vao maika koa tena tsara izany. Ode, aiza izay olona? Mba jereo kely nge mengaly fa misy olona izany a. Ndraso fa jereko ary e. Raha matoranivo. Mandrosoa ianao? Misaotra anaka. Ay ve raha matoranivo e. Mipetrapetra e. Inona vaovaonao? Tsisy fa izao e. Misy zazalahy izay ao, tonga tamin'ny Maly Ariva. Mitady asa hoe izy dia ndraisiko hanampy antsika amin'ilay fambolena e. Izany ve? Ie. Fa efa nadiadinao tsara ve aloha izy e? Sao dia mba olona tsy azo antoka mantsy izany. Tovo ny anarany e. Dia avy any alavitra be any izy. Izany? Ie, enoko fa azo antoka izy ka. Ay, raha azonao antoka dia tsy maninona izany ka. Aleo izy raisitsika izany. Efa amoko manko ny voatabia dia tena mila fikarakarana sy mila asa be mihitsy a. Ty aloha ny kafe raha matoranivo a. Ie. Mazotoa ianao? Misaotra.
dia izay entiko eny an-tamboly izany izy rehefa avy eo. Eny are hoe to ary izy dia zay koa zao efa saika andeha hoeny mihitsy koa. Fa nisinona ary nampiovavoan'ny dadaingana teo e. To dia tena lasa tia tampoka ny tolotra izay fahavalony izy marina. Koa maninona moa raha anontaniana e? Aiza vera angako na zaza dia irahana nampy any tolotra amin'io asa fambolena amin'ny dadasika izay ataony io. Gaga hoe mba nisinona loatra ary. Mbola tsy nanam-potoana andehanana eny aho no tsy nandeha. Fa mety rapitsy ihany aloha dia midina makeny manampy Andry Mengaly mivady e. Izy le tovony lazaiko anareo ry izy mivady a? Ay ve faly mahafantatra an'izay izany totovo dia faly mandray anao ihany koa. Za koa toraka izany. Misaotra tompoko. Ay ve ka Mengaly sy le vadiny tia mpiara-miasa amin'ny Ramatoa Ranefity e. Tena tsy napoziko ndraika. Tratra sahady ny tanjona marina. Hitako ihany ianao ry Mengaly mifoko. Faly be sahady a. Eto sery tovo miasa manondraka sy mikarakara an'ireto voatabia, ovy sy ny karaoty maro be reto no asa atao. Ny karama indray moa azo ifanarahana tsara rehefa mampiaka-bokatra e. Ie, tsy maninona tompoko ka mety tsara izany. Toa ohatry ny hoe mitovitovy fio be amin'ny andro ity lehilahy tentin'ny Ramatoa Ranefity. Mampatsiahy azy izany. Toa manembona azy tapoka. Sanatria ve dia mbola te ahita azy ahy e? Matoa efa nisafidy nijanona aty amin'ny tolotra dia izy no tiako e. Fa fako izany saina fahafato amiko izany. Ndeha hody angamba ry zareo a. Eo nareo dia mazotoa e. Ay, ndao ary Ramatoa Ranivo dia mazotoa koa ianao ary e. Fa hono atovo. Ahoana ke? Iza marina ianao e. Zay ary ny alina. Sanatria ve dia vatan'izady. Tovo ny anarako e. Avy any amin'ny tanàna iray alavitra be any izay. Sahirana be dadasineny dia nalefa hitady karama aty za. Ay ve? Ie. Ny feo aloha dia tena mitovy amin'ny andro mihitsy e. Dada, afaka mba miresaka kely aminao ve za sa mbola sahirana ianao? Fa misy inona resak'inona izany anaka? Tsy izany ary dada fa nisy inona tampoka ho any nampiovavoanao io e. Toa tsy nakahala ny tolotra tsony ianao? Ay ve izany e? Ie, gaga. Andraso ary loha apiditra ny omby sy ny sisa mirenireny eny an-tokotany ireny aho dia miresaka aminao avy eo e. Fa apiko mihitsy dada e. Ay, Dia amin'izay mba vetivety dia tafiditra daholo ireo. ndao ary e. Tandreny fa masiaka io tera-bao io Fa torahako miditra e. Sady mahandro sakafo tsika ary dada no miresaka. Ie, dia tenenao na amin'izay aloha izany ny tena antony nankahalanao be any tolotra ireny e. Dia izay tena marina ny lazaina raha mety a. Dia inona koa no nampiovavoanao tampoka teo avy eo?
Eny e, tantara lava bengy ilay izy fa aleo fahaizako fitinina aminao ihany e. Ie, manam-potoana lava koa nge tsika ry dady e. Mbola vao amin'ny 9 ange izao e. Ay tokoa moa. Mm. Ka zaho re anaka. Eny ry dada. Fony mbola teo ny ray aman-dreniny tolotra no niseho zao tantara zao. Dalo rain-dahany ranaivorainy. Ay, Ny fanohitra tanteraka tamin'izany kosa reniny tolotra satria mivavaka be izy. tena fanohatra tokoa izany. Zandriko tena raikiboko tamiko io ranaivo io. Matetika ny rafitra izy ho vady satria nandrara io vadiny io hatrany ramatoa reniny tolotra. Nahazatsy ho izy kosa. Ndray andro dia niady tao hatrany tao izy mivady ka niditra tsehatra mihitsy satria saika nefara tamin'ny famoronam-badiny zany adiny zareo zany. Zandray anefa ny fiterany. Fa ahoana ry dada? Ka saireo landray ny rafitrady teo. Zany ve? Teo dia namoaka vavy izy fa tsy ataony hafa-bela hoy za fa miditra amin'ny tsy tokony hidirana. Nanenina tanteraka niditra tamin'ny adiny izy mivady. Raha fantatro izay dia navelako hifamono teo. Aiza kosa ry dada? Nanomboka ny andro niny dia tsy hita izay nalehan'ny ranaivorainy tolotra. Ketriketrika valivady tokoa ngamba. Ndray takarivo izay ary nisy nanafika ny ombontsika. Dalo maro nyrongo fiadiana ny nanao an'izany. Lasany tamin'izany ny omby. Andre kiako. Mbola nisy mpivady namoy ihany koa aza teny Andrefatanana teny satria sendra alina tamin'ny lalany zareo. Izy mivady moa mbola kely anaka. Mampalahelo izany ry dada. Tsy izy olona io fa ny ray aman-dreniny miangaly izay lasa vadiny ihany. Zany e. Marina ve izany ry dada? Dia fantatry miangaly hoe izany sa tsy fantany akory? Tsy fantany mihitsy zany anaka satria samy kely zareo tamin'izany fotoana izany. Ramatoa be ray tsy lavitra teo no nitaizany miangaly. Notohana ny ramatoa reniny tolotra foana ny olona io izay nitaizan'le zaza io zany hoe nitaizany miangaly zany. Tsy sahy laza marina koa angamba ilay ramatoa be noho ny vola fanampiana nomena azy. Samy nampianarina daholo izy roa kely ka samy mifandray sy ny fanerasera teny foana teny an-tsekoly dia zao lasa mpivady zao. Ay ve nisy an'izany e? Dia lasa halako izy ireo no ireo tranga rehetra nolazaiko ireo. Fa dada, dia tena tsy hita tokoa moa izany ny ombontsika tamin'io fotoana io. Nisy hita ihany fa ny sasany tsy hita intsony mandrakandro any e. Ranaivo moa maty ny fokon'olona tany anaty ala tany. Izy mianaka kely sisaka mbola nirehitany fakalako foana zareo e. Inona raha tsika nahita iny fa maty koa ny reniny voatsely zay, izany hoe ny reniny tolotra zany. Eny e, mahazava izay ry dada. Dia ny tiako ho fantatra amin'izay izao hoe inona izany no tena antony nampiova fo tampoka anao teo indray hoe lasa tsy nakahala ny tolotra intsony. Raha momba izay indray dia izao ny fandehany. Ray andro nampisotro ranonombo teny Akarambato iny dia zany hoe ratsy teo zany izy dia efa maty ohatr'izay.
ay ve ka nisy an'izany rehetra izany e? dia izay anaka Nefa dia tsy mba nitenenina ho anahy akory. ka misy fotoana ntaoly ny zavatra ihatra e. Izay aloha e, fa tia miangaly mivady no toa tena mahagaga anako. Raha sanatria fatany miangaly izany dia mba ahoana izany ny andraisany an'izany. Tsy ho lasa fahavalony avy hatrany tolotra vadiny satria namono ny ray aman-dreniny. Mety ho izany tokoa aloha e. Nefa nge hono ry dada, ny eloko ny ray tsy mba ho eloko ny zanaka mihitsy e. Eny e, fa tsy fantatra aloha izay ho toyany e. Anazy roa kely an'izany e. Eny e, aleo mba ho antsika roa samy rery koa izany ry dada. Izay indrindra. Janona ho tsy ambaratelontsika. Efa tsy ambarateloko rery ihany inge izany fa nisisika halala ianao ka dia lazaiko anao ihany e. Eny ry dada, azo matoky ianao ka. Fa masaka sahady ity sakafontsika. Ohatra vetivety tokoa. Aleo loharako amin'izay ngamba ka. Roa andro izay natongavako tato amin'ny Ramatoranivo. Mbola tsisy mipika aloha hatreto ny zavatra rehetra. Amin'ny fomba ahoana ary nisy ioko amin'ny angalo fa hiandry ihany ange ity e. Toa efa raiko tia tanteraka amin'ny vadiny izy inoko. Andravana efa nahorin'Andriamanitra ve za? Toa herivery maina fotsiny ny anatiko. Tsy ahodina ny loha miangaly izany intsony raha izaho aloha e. Nefa ho hitako ihany aloha ny toyany. Mbola vao roa andro koa nge izay vita e. Aleo aloha atory fa tsy. Alahady androany ka mba andeha hanasa lamba eny Akarabato sika ry tovo a. Izany ve? Tsy maninona ka, mety mihitsy izay. Avy rio anaty koveta ato ary ny akanjony se. Efa reto ka. Mbola tsisy maloto firy koa anie. Afa-tsy le nentina niasa teny an-tamboly iny ihany. Ay, fa maninona ho asy eny tsy mety mihitsy e. Lava anie izany volony se izany e. Ny volom-bava koa ohatra izany. Raha mba fantatrao mantsy fa tsy tena izy io a. Io re metimety amiko a. Dia aleoko izao ihany. Rehefa ny ariana any vao mety esorina ihany. Eny e, izay mety amin'izay ihany io fa ndao amin'izay tsika raha andeha fa atoandro ihany ny androko. Eny e, fa aiza ho aiza le ale? Sa le renirano tsy ambana varatsatsy izany? Ie, io indrindra ka. Somary malamalama izay ao fa eo atsimitsika amin'ny Manasy e. Andao ary. Aleo sasako aingany ity fa mbola maika itsongoana nataony eloka atoandro a. Dia tery amin'ny vato malama be tery moa izany ny saika nampianjerany tady izany. So ihany tokoa aloha izany fa azo ny tolotra izy e. Fa raha tsy izany dia tsy hitako intsony izay nahazo azy marina. Oay, ary mba iza koa ny lehilahy ny namany Ramatoranivo makaty iny. Sa vahiny? Ohatra mahatsiratsy kosa izy izany a. Mba iza ary io? Manahoana miisa? Manahoana nareo? Tovovavy mavativaty kely. Misa hono ny anarany. Taitra raha vao nahita ny endriny. Ay misy zanajavatra ohatr'izao aty. Manjy izany raha tovovavy e. Nanasa vao maraina ndria. Ie, fa iza aloha izany tovolahy miaraka aminao io izany e. Toa ohatra mbola vaovao be amin'ny masoko a. Ay tokoa,
Ie, Izy kiny tovo fahiny ao amiko ao e. Dia izy no misa sanakingarandry mpiaramonina amintsika ihany. ay, dia faly mahafantatra mitovy izany. Ie, za koa toraka izany misa. Dia hiarana salambeto moa izany tsikako. Ie, dia ampiakonareo. Efa ho vita angety anaty mantsy e. Mipetra izany ianao raha matoran'io fa aleo anaovana azy e. Alefaso ary fa za kakitay ary e. Lasa mifandray tampoka izay roa marina. Ohatran'ireny efa mpinamana ela be ireny nefa mbola voizao ny tafahoana. Fa tovo avy aiza marina moa nareo reto izany. Avy any andrenivohitra any izany tena marina. Ay, Dia te handehandeha fotsiny aho dia mba nakaty e. Mba hiala amin'ny mahazatra e. maka rivotra. Ie, Fa fianakavianareo moa izany Ramatoranivo. aka. Tsy fianakaviana fa olona mba niangaviako apetrana ana fotsiny izy. Tena marina manko tsy nahita olona mba apetrana anazy ahy e. Ay ve, dia efa firy andro moa izany izay no nahatongavanao teto. Mbola vao haingana kely ka herinandro latsaka eo izay. Ay, dia tamana moa izany tovy sa. Ie, tena tamana be zako. Indrindra vao nahitanao izao. Fa naninona koa. Aleo aloha mba ho anasa mirerika izany. Maninona izao izany raha tenenina. Ka sao dia be teo zako. Mbola vao izao koa no mifankalaly tsika. Lahy koa izany. Ny azoko ambara fotsiny ky dia izao mahafatifaty be anandry nefa mbola izao vao hitako. Aza malatsaka moa tovo zay tambanivohitra tia govy e. Hoy ianao fa nefa dia teneniko aminao fa tena lasa tianao na dia mbola izao aza vao hitako ianao. Izy aza manao resaka mandany andro kosa e. Aoko banina amin'izay ity lambo ity dia mody tsika. Ao ary. Tena tianao ny tovo. Tsy napoziko mihitsy. Fa maninona ary no raisiko sangisangy ny fitorian'ny fitiavana tamiko e. Angambako tsy napoziko tianay izy dia mehezako fotsiny ko. Ohatrany tsy mety afaka atao tsaiko koa nefa izy. Marina raha tsy lasa tiana azy koa. Raha fantatro izany dia efa nikeko ny fitiavany tamin'iny. Dia roviana indray ary izay izany fomba ho tafaharesaka. Alehako any an-trano Ramatoranivo mihitsy izy raha ngara-pitso a. Eo aloha nareo roa izany fa izany dia haka zavatra kely vetivety any an-trano a. Eny ary e. Ongoto daholo ireny dia indrindrandrindra ilay adratsy ireny. Ie, dia rehefa andalo any an-trano any ihany ianao dia mba eto mankaty koa ilay ambona mangazino hohanina e. Ok ary, ao fa hoentiko e. Zay ary. Zay roa sisy eto miangaly. Tao amin'ny tambirina atao tsaika daholo ireny lasy ireny. Tiako aboraka eto anatrehany marina rehetra. Tovariana be ianao. Ahoana kiringaly? Iandry ianao e. Ohatra izany mihitsy ny fiantso ny andry aho. Ngialy ozy izy rehefa izy mainka hiatso ny anarako iny. Tsy andry izany aka. Tsy andry izany fa tovo ny anarako. Fa izy ilay andry.
Sa le zany teny hoe ngaly no ilazana ho an'izany. Mialatsiny ary fa miangaly e. Mandainga ianao fa tsy tovy izany ny anaranao. Maninona ny mahavita mandainga amiko e? Tena nipotra ny marina. Aleo ranga mitsotra ny marina. No feo akonge tena tsy mety miova mihitsy. Aiza no tsy alalany anahy amin'izany. Miangaly e. Tena mifonjarana anao an'izao. Iandry anky ity a. Tena efa napoziko. Fa inona loatra na tonga anao an'izany e? Fitiavana anao kia. Tsisy akoatr'izany. Tia hitanao za. Tia hita e. Tia merina anao amin'ny fianaranao. Safidiko ny nijanona taty e. Tsy niterena. Fitiavako ny vadiko. Tsy anjara angamba ny amintsika ka aleo samy ahionina. Tsy afaka ny tsakazo tsony ary andra. Raha mbola natalahy ianao dia aleo angamba ianao mody ka. Tsy afaka hitazona anao izay. Ngaly e. Asa tao an'izany kosa e. Mbola tiako taperina ty ny vakansa kely ka avy aloha aloha izany mba hijanona eto. Rehefa tapy izany dia mandeha mody zava tsy maninona e. Eny ary e. Fa tandremy fotsiny fetsika. Ohatry ny reny olona tsy mifankafantatra ireny tsika. Dia ajanona tovy foana ny anaranao. Ie. Tsy maninona ka. Ary aok'izay ny resaka fa iny tolotry miala avy any iny ka. Adiany ary ve izay tovy izay. Ohatra midobodoboka kosa ny foko izany ka. Aleo mandondona mihitsy. Iza ary izany. Aleo hijerena. Ve misy e. Ie. Mandrosoka indria. Fa nga tsy ao tovy. Azafady raha matoran'ivy raha ohatra manelingelanao a. Tena mbola tsy oke izy izao a. Fa mety efa ho avy any ka. Fa lasa izy raha tsy mahadiso. Lasa eny an-tambola eny re izy a. Andrandraso kely fa ho avy. Oe. Efa iny ary izy koa. Ay, iny miala an'iny tokoa tovy. Tovy. Aio. Toy misa. Salamo ndry. Inona ny vaovao? Tsisy fa mba te hahitanao aho dia makaty. Ianao tsy tahita mihitsy mantsiko. Zany. Tonga soa ary. Misaotra. Dia ndaontsika se ianao mba handehandeha any. Sa rerakela. Hoay zary tsika e. Efa iletika anie masoandro e. Za koa mbola vahiny dia tsy malala izay ale mihitsy. Ka za nge no mitondra anao any e. Ndao moa e. Mahazoto anie za e. Andao ary. Ndao. Andraso vetivety ary aloha za anatitra an'ireto zavatra reto a. Dia mandeha tsika. Vetivety kely a. Nda nainga anary e. Aiza ho aiza tiaka itsika no hipetraka. Tsy aleo eto ambonin'ity vady ity tsika no mipetraka. Sady mba mitazatazana rano. Ie. Sady tsara be tokoa eto izany. Atsiarovako ny fotoana niarahako tamin'ny angaly loatra izao. Nefa indrisy fa ny farana sahady iny. Efa lasan'olona izy. Tiako afindra misy izany. Iandry. Variana be lahy. Fa hono a. Hoe ahoana ki? Taiza nga nareo teo. Nanampy andry miangaly aky iza. Ay moa. Aleo raha nga tonga dia valiko ilay resaka nataony tovy anahy iny dia izay donany any donany a.
tiako koa izy tsinonako fa tovo tia anaty koa moa izany alahy ty manina fa tsy hainiko tsara tia anamo elahy izay loha nyteneny lahy tamiko tamin'iny efa fantatro nge fa tianao zay nefa tsy noraisinao matotra mihitsy fa ataonataonao sangisangy nefa matotra be mihitsy ireny azafady ary moa tena marina anie dia ahoanaky toy izy za koa nge tianao tena marina tiako ianao sao dia mba sangisangy kosa ary zany matotra ka ary to dia tena tafatsangana mihitsy ka rytony faly be mihitsy anie zahay tsy misangy amiko ianao tsy misangy amin'ny lahy zany aho aho ary hoe porifoy ary hoe fa tena tia anaty koa ianao amin'inona zay za vao miniko ataonao biso zaka ianao ty manino zahay ao ary moa zay za vao tena mino tiako loatra koa ianao ry misy maharaina ihany ny andro marina nyseho tamiko nireo ray aman-dreniko izay efa maty nisy namono izany zareo hitako mihitsy ny antso lavana androdrodrodika amin'ny vatany zareo sanatria ve dia hitombony ireny novoko ireny toa tsy hitombona amin'izany ny saiko ka ary maninona moa raha mankany amin'ilay olona nitaiza iny ahy na tsy hotratrako antsony izy ngamba mbola misy olona afaka miresaka amiko ao anontaniako an'izay tena momba ny ray aman-dreniko tambazako vola raha ohatra mbola hanafina an'izay momba azy ireo raha mahazo an'izany manko ireo dia inoko marimarina fa amboraka an'izany tsy endrasako ela fa zao dia izao ihany dia handeha tena tsy vanina aika ny ray nitolotra ihany namono ny raiko tena tsy napoziko aika ny fahavalika ny namono ny ray aman-dreniko tena tsy mampino anontany io angaran-drehony raha mbola tsy mino aho ozy ilay olona samy vaky tamiko iny fa olombelona hita namino ny olona ny ray aman-dreniko mihitsy hony izy enina dia tsy tena ranay vao zany nandatsaka ny hainy dada sy neny dia tomponatiko izy tahaly namany niarana nafika andrandriony satria fanena tamin'izareo teny andrefa tanàna teny ampoandroahana ho miavina angalarina nefa ry zareo fanaka anazy ngamba tataka ny finoana mbola zaza mena fafa tsy nalala ninina tamin'izany so aza fa mba tsy netiny neny afa nitsanina tany an-trano fa raha tsy izany koa dia efa maty nanaraka azy ireo izany na tsy izany dia tsy maintsy mbola nadiady an'irandry tsara aloha mino afa izy mbola malala bebe kokoa mahakasika ny nahafatany ray aman-dreniko
Azafady ny angarandry e. Ahoan'izay anako? Mba afaka miresaka kely amiko vetivety venao azafady? Tsy maninona ka. Efa azafady aloha fa ohatrany hoe manelingelanao aty ampiandrasan'omby aty ahy e. Tsy maninona fa eto izay resaka aho e. Fa misy inona ary e. So mba anontany ny ray aman-dreniny azy izy. Inoko fa tsy hanafina amiko intsony ny angarandry. Anampirofo izy fa matin'ny zany ranonay voray nitolotra izany tokoa ny ray aman-dreniko. Tolosan'ny kialakely tia mangina fotsiny aho fa misy iny e. Efa mamerina ny fialatsiny hatrany aloha i angarandry a. Avy dia arsoa ireny resaka ary kialatonaka kely tia. Misaotra tompoko. Hono ary angarandry. Mba afaka lazainao avy izay tena mahakasika ny ray aman-dreniko. Tena azafena re izay mahakasika azy a. Zay ary lefa nahiko. Fa izary nalalany miangaly fa mahalala mahakasika ny ray aman-dreniny aho. Sany lazay misy ave. Mahakasika ny ray aman-dreninao. Eny tompoko, miangavy re raha mba mety a. Aleo mo tsisy eo alala mihitsy aloha. Ihany ary. Ho lasaiko anao zay fa izay fantatro mahakasika azy ihany no lasaiko anao. Eny ary alefa sary fa mihaino anao angarandry a. Ohatra ho ary ny tantara e. Dia ohatr'izay ny fantatro anaka momba ny tantaranao. Izany ve? Zaho nefa. Eny tompoko. Aza atao manimba ny fifandraisanao sy tolotra vadinao nefa izany. Tsy elo mihitsy mantsy izany. Samy mbola zazonareo tamin'izany fotoana izany tsy nahalala inona e. Eny tompoko. Mampalahelo ahizalahy iny raha anaparanao valivatinao. Eny rery angarandry a. Zaza efa mba nahatsiaro nanenina tamin'ny nataoko azy. Tsy mitondra makay zanaka ny valivaty indrindra hoe tsy eloka vitany akory. Ny eloko ny ray tokoa ny matsy. Tsy eloko ny zanany e. Amin'ny fomba olombelona dia toy ana ihany no tena mahalala an'izany. Aza mitomany anaka. Ary tena tsy nampozana. Efa nafena keloka ny nataon'izy mianaka nanampy ahy tamin'ireny. Dia avy eo mbola mifankaty tamin'ny tolotra koa. Tsy mahalala inona ohatranao koa ny tolotra e. Anasany aza ry angarandry. Tena fitiavana ny tiavany ianao. Tsahako ny miteny an'izany. Eny e. Zaza mbola 3 taona ny tolotra tamin'izany e. Ianao mbola 2 taona angamba. Mamela azy ianao ry miangaly a. Eny e. Aza atao hanimba ny fifandraisanareo zany. Zany a. Eny e. Fa misaotra anao ihany aloha randry a. Ao fa isaina tsara. Mino aho fa tsy hanameloka azy ianao ry miangaly a. Eno a. Eny e. Fa andeha amin'izay angarandry a. Mazotoa ianao. Andao ary anaka mazotoa koa ianao e. Hoazy e. Andriamanitro, ho vitako ve ny anindro fo? Vitako ve ny tsy hanameloka ny vadiko e? Tonga amin'izay angamba fotoana isehoko amin'ny mahandry ahy. Hoe soroko amin'izay reto solombolom-bava sy pirika anaovako reto. Gaga zao raha matory an'ivy raha mahalala an'izany. Efa hody raha teo koa za manko. Izay fa tafala amin'ny mahatovy anahy. Miditra amin'ny mahandry anahy za zao. Tovo a. Tovo. Fa ese. Ahoana izay? Ato ihany zaka. Ohatray? Taony ova be sy vao nisorona ilay volo.
Zao no tena endriko ry Ramatoran'ivo. Ilay teo fanafinana endrika fotsiny. Fa nahoana ny afina ka? Eny e, efa fotoana tokony ilazako ny marina tokoa zao Ramatoran'ivo. Aleo fa ho teneniko anao daholo ny tena atondihako aty Ambojalava aty zao. Fa misy inona tovo a? Izay ny tena marina Ramatoran'ivo. Tsy tovy izany no anarako fa Iandry. Tena lafonsy zany izay rehetra. Marina moa. Ve olona manana amin'ny maha-izy azy ohatr'izao ihany se? Ary tena olona manana amin'ny maha-izy azy avy any andrenivohitra any nefa dia nihosom-potaka niaraka taminay taty. Tena mialatsiny za Ramatoran'ivo. Nisangodina angela izy. Sendra misaka nio atapoka ny tantara. Moa miangaliko efa tsy azo atenena intsony satria efa nanambady izy. So ihany azaka. Fa saika nandrava tokantranon'olona nese io e. Iny makaty iny any se. Izy zany? Misy e. Manahoana Ramatoran'ivo a? Salama ki misa. Ahoana ki misa malalako a? Hoay, ay nisy olon-kafako tato. Fa tovy ihany ve ty? Fa taony ova be. Izy ihany ory misa. Lasa gospel ery eo. Tena tsy napoziko. Fa ahoana izao tovo a? Fa ahoana e? Ka zao ka niova be ianao. Toa tsy mendrika anao tsony raha izay za tambanivohitra be tiako. Tsisy an'izany fa ianao zao zany tena mendrika ao anako. Manja koa ne ianao misy e. Fa zao tsy tovy tsony ny antsonao anao manomboka androany fa Iandry. Iandry? Fa ahoana koa? Iandry, izay ny tena anarako kia. Azo atao tovy izany tsony a. Izany tokoa ky ny lazainy teo ry misa. Tsy tovy tsony hono ny anarany fa Iandry. Manafiny zavatra amiko nge izany nareo e. Andaontsika sy ianao andehandeha any fandehanantsika ary. Dia antsika mifampiresaka tsara. Sady fotoana farany anaovantsika an'izany aty ambanivohitra dia andeha an-drenivohitra indray tsika. Any tohizany. Fa angamo izany ianao hody. Hody za. Ary hitondra anao. Fa matotra velo ianao ty e. Matotra ki za. Tiako ane misy e. Andao amin'izay ary voaka e. Fa misy inona ki malala fa to manjongona be ny endrikao. Efa 2 andro zay ohatr'izay foana ianao fa misy inona Nitolotra. Ahoana? Malahelo andro nahitako masoandro Otry, fa misy inona ary miangaly a? Fa aiza ny ray aman-dreninao matin'ireo tsy mataotody izy e. Matin'ireo tsy valahara. Fa iza ny nalalanao an'izany to mbola tsy fantatro mantsy ny ray aman-dreninao. Fa ngamo tsy hoe olona tsara sitrapo zany ny taizanao e Eny e, mbola sazamena vava no maty ireo nahitako masoandro. Tena tsy azoko mihitsy. Aza vao tsara hoe tena tsy azoko. Eny e, petraha mihitsy ary aloha ianao fa holazaiko anao e. Dia tenenao amin'izay ary. Vao nalala zavatra dia Ramatolisa no nitaiza. Raha mba nanontany izay momba azy taminy dia tsy nanambara mihitsy izy. Izany Fantatro tsara mantsy fa tsy izy ny reniko. Ny anton'izany dia nisy olona nanampy vola azy hitaiza. Dia namipetra azy io olona io fa tsy azo lazaina an'izaniza hono ny marina so hiteraka valifaty. Izany Ny alehibe dia fandray petsaka taminao. Fankaty taminao. Ianao koa tsy afaka tena tiana. Nanampy ahy foana na tamin'ny mora na tamin'ny sarotra.
Marina aloha izany Indrisy nefa fa fantatro ny marina ankehitriny. Fa inona marina fantatro ry miangaly e? Sady aza mitomany moloha e. Ndrainao sy ny namany ihany na vita nanjajaka ny ainan'ny ray aman-dreniko. Maninona? Ndreninao na mepetra-ndramatolo isan'ny taiza io mba tsy vaky ny marina amiko. Dia dada ve no nahavita an'izany? Ohatran'ny tsy mino an'izany aka. Mbola namafisy ny ngiarandria koa izany satria natonoko mangina izy. Izany ve? Ie. Ary izainao mba atikirenina kalany anao ireny no ndrainao dahalo rain-dahany. Tena mba tsy nampozy kokoa izany a. Ay moa ka nisy an'izany rehetrarehetra izany. Dia nahoana ary izany tsy nisy fantatra hatramin'izay a? Maninona? Rariny ianao raha tsy nahalala satria mbola samy zaza mena vavintsika tamin'izany. Tsy nisy olona sany teny koa. Izany ve? Fitsinjovana ny fihavanana angamba. Dia manameloka ve izany ianao ry miangaly? Tsarovy fa tsy eloko nge izany fa eloko dada e. Dada ny tokony homeloko ary efa mitondra ny valin'asany izy any amin'ny afo be any. Raha ny fomba olombelona dia efa nisaraka taminao aho. Satria indrainao ihany namotika amin'ny fiainako. Nefa tsy hanao an'izany aho no Ka amin'ny fiainanao aho fa tena anarina aza. misaotra tolotra. Fafako amin'izany mieloka avy tamin'ireo ray aman-dreniko.